5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulchawanao ni fampalalam Vaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Tsy azo ekena intsony ny firotsahako fidiana ho an'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny volana novambra ho avy izao noho ny tsy fananana intsony izy firenena malagasy hoy ny kandida ho filoham-pirenena ajo Andriana Anarivelo hoentitra ny antoko amin'ny fanaraha-maso izany indrindra fa ny mpitsara izay ho sahanao soni ny certificat de nationalité malagasy ho an'ny Andry Rajoelina manoloana ny fivoahan'ny marina rehetra amin'izao fotoana izao tany tandalana i Madagasikara ka tokony ny lalàna no arahana raha ny fanazavana. Niakatra sivy isanjato ny tany fametram-bola na ny taux de facilité de dépôt eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara ary niakatra 12 isanjato ihany koa ny tany fampindramam-bola raha ny fanapa-kevitry ny komity ny vola teo anivon'ny banky foibe tamin'ny fahavalo ny volana aogositra lasa teo. Fanapa-kevitra izay nambaran'ireo mpahay-toe-karena ho vonjy tavanandro ary tsy ampiova firy ny ari-karena eto amintsika. Matimomoka ny tolona namoizana ain'olona maro tamin'ny 10 aogositra 2017 hoy ny profesora Ralson Roger izay isan'ireo mpitarika tamin'izany. Ny verindala ny Madagasikara raha ny demokrasia sy ny fahalalahana no jerena hoy hatrany ny fanehoan-keviny 13 taona aty aoriana. Manjaka amin'izao fotoana ny vakitrano sy ny alabotra ao amin'ny fokontany Tamboarivo Antsirabe izany dia vokatry ny tsy fisian'ny asa ho an'ireo tanora sy ny fifohana zava-mahadomelina ary ny tsy fisian'ny jiro manazava ireo elakelan-trano ka miteraka ny tsy fagandriam-pahalemana raha ny fanazavana azo avy amin'ny lehibe fokontany izay misahana ity fokontany ity. Any ivelany namono olona maro indray ny fanafiana nataon'ny tafika Rosiana atao Ukraine omaly ny tifitra misila izay nitranga atao amin'ny tanànan'ny Zaporizhzhia misy ny centrale nucléaire goavana indrindra ao Eropa ary avy hatrany ary ny Antsiprindreo. Faltafoana ao anatin'izao fampalambovozy ny tenako tomboky lasy tomboky vavy manatra ny araba ary manasanao ampitiavana anaraka ny fampalambaovao hatramin'ny farany hianomboantsika ny fotoana avy hatrany dia iray volana sisa no hipetrahany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina amin'ny toerana mahafilohan'ny Repoblika azy io raha mbola hirotsaka ofidiny izy na mahazo mirotsaka ofidiny mbola babeny tsy mandindona azy raha teo ny fananany izy pirenena Frantsay mifanandrifindrindra amin'izay ny fitsidiana ofisialy nataony tany Rwanda mbola mitohy hatrany ny fisisy fanomezatoky sy ny fisehosehoana fa hanao tahaka ity firenena arahantsika ny matoan-dahatsoratra. Izao tontolo izao no miaiky fa filamatra aty Afrika i Rwanda tena mandroso be io firenena io. Firenena izay potiky ny adatrano 7 taona lasa izay tena nandraindraikitra ny Rwandais nanarina ny firenena ary nanana toe-tsaina nijoro ho an'ny tanindrazany. Ny fidolona saha ary tena saha nitondra ny Rwandais marina nakany amin'ny fanarenana ara-potitra afitrasa, ara-toe-karena, ara-tsosialy, ara-toe-tsaina ny vahoaka tany antoerana. Tsy nisy fihetsepo na sentiment fa izay fomba enti-manarina ny firenena sy nanalana ny vahoaka tao anatin'ny fahantrana lalina no ny matimatesany ny mpitondra. Nanana ny paikady rehetra sy ny programa nasa tsy nofinofy natao anatiny izany na teo amin'ny fifandraisana tamin'ny firenena hafa. Tsy nanao resabe na fisehosehoana fanindraindrana tena ny mpitondra Rwandais fa tena ho an'ny tanindrazany sy ny taranaka any aoriana. Teto Madagasikara vao nanomboka nandray ny asa ny mpitondra ankehitriny tamin'ny taona 2012 ny filoha Paul Kagame no isan'ny vao asa ofisialy nanatrika ny fetim-pirenena. Amarana azy ity ny filoha Rajoelina izao nitsidika ofisialy tany Rwanda izao. Fifandrifinjavatra fotsiny ihany ve sa antony hafa nampametra-panontaniana ny mpanara-baovao. Tetikasa maro no nojerena sy ny fampiresahana tany Kigali.
Tsy hita ny nanjavona ny UEM navadika POM, lasa vocabulaire fampiasa rehefa misy lanonam-panjakana na fitokanana samihafa ny velirano. Toa isan'ny fanaingona kabary fisolelafa ny velirano io. Toa fahadisoana ara-politika ny tsy fitenena na velirano rehefa mifampitaona ireo pomba izao fitondrana misy ankehitriny izao. Tena tanteraka ara-bakteny ary hita soritra sy mamaly ny filan'ny vahoaka andavanandro tokoa ve ireny velirano ireny. Nanana ny velirano sy nahatanteraka izany ve ny mpitondra roa andeha na tonga azy amin'izao toerana matanjaka aty Afrika izao. Nampiasa ny faritra manokana ara-toekarena na ny zone économique spéciale i Rwanda. Efa nanana izany koa i Madagasikara tamin'ireo mpitondra teo aloha tany amin'ny taona 2012. Fanakanana mahavaivay no nataon'ireto pomba ny fitondrana ankehitriny reto izany ZDS izany tamin'izany. Fon'izy ireo tsy teo amin'ny fitondrana ary nanova ny ady tserasera saika isanandro. Rehefa mby ankehitriny toa adin'ireto mpitondra malagasy ireto izany fanaratsiana sy fanakanana ny ZDS izany rehefa tany Rwanda izy ireo. Ny maizy azy eo amin'ny fitondrana ny firenena mihitsy no mampieritreritra amin'izany rehetra izany. Tena ao amin'ny detavy ny filoha malagasy ireo mpiara-miasa aminy. Resabe loatra no mandeha aloha eto Madagasikara, pisehosehoana sy bling-bling ary maketa. Ny any Rwanda toa asa avy hatrany matoa amin'izao toerana mampitola gaga ny delegasiona malagasy nitsidika ofisialy tany izao. Ino indray no akany mpitondra ankehitriny tahaka amin'ny any Rwanda nefa ny fepitoam-piasana azy andro sisa no isaina. Ny mpitondra ho avy manaraka eo no tokony ahiaka-lesona ary ho sah tena sah anao tahaka ny Rwandais raha heverina ho fakana tahaka marina ity firenena tena mandroso aty Afrika ity. Ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana no ahafahana mitondra fampandrosoana ny firenena amin'ny lafiny maro toy ny fampianarana, ny fambolena sy ny fiompiana ny fampandrosoana ny isa-kominina. Ireo no isan'ny teboka ny songadina nandritra ny fivoriana arahana adevitra ny arahana tamin'ny kandida ho filoham-pirenena Ajo Andriananarivelo sy ireo mponina atao Ambohimadana distrikana Andramasina Omaly. Namafisin'ireo vahoaka tany an-toerana fa ny fanomezana fahefana feno an'ireo tompon'andraikitra isa-tokony no hitondra makany amin'ny fampandrosoana. Henri Florian mitatra ny antsipriny izay. Ny fanomezan-danja ny fitsinjaram-pahefana no ahafahana mampivoatra ny tontolo sy ny sehatra samihafa toy ny fampianarana, ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra. Hoy ny kandida ho filoham-pirenena Ajo Andriananarivelo nandritra ny fivoriana ny arahana adihevitra izay nataony niaraka tamin'ny vahoaka atao amin'ny komina Ambohimadana distrikany Andramasina Omaly. Tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fahefana sy ny rafitra isan-tokony hanika mandringa ny fampandrosoana isaky ny komuna sy isaky ny faritra. Tokony omena fitaovana sy fahefana manomboka amin'ny fotoam-piasany ny tompon'andraikitra eny fotony raha misy marina ny finiavana hampandroso fa tsy aty amin'ny farany fotoam-piasana tahaka izao. Tena resy lavitra fa raha tia mandroso Madagasikara dia ny fahefana omena ny fotony. Mampalahelo izy raha tena fampandrosoana ve ny ilaina tsy voalamo ve le olona domenazy voatao io mosoa nareo miasa mpandrosoana. Fa efa le farany fahita hoe tsy mitafita tsony izy ity dia ahoana ny mbatamazana olona dia ahoana ny fidanana olona dia alefa itsika eo andanan'izay dia matetika tafiditra ao anatin'izay kilalao zay koa hoe alao za fa tia metimety dia raisina le izy dia mivarotra ny varotra zay toetsay satria zany tsy omena fahefana le olona dia ny afara mbatambatamazana no omena fahefana kely entina mampandroso. Dia mazava ho azy tsisy fampandrosoana azo ireny le Madagasikara. Dia zay ny fomba sy fanao zay zay fieritreretana fa ny tompon'andraikitra ny fotony dia anao anatanteraka baiko sy hoentina atao fitaovana ampanasena ny fifidianana fotsiny mahatonga antsika amin'izao fotoana zao. Raha mety ve zany tsy fanandroso lavitra be Madagasikara fa zay foana no vena dia zay fitsinjaram-pahefana tena petraka zay dia tena miala amin'izay tsy zany koa no fitsinjaram-pahefana. Misy milaza teny amin'izao fotoana zao hoe nanao sekoly tsika zay fitsinjaram-pahefana zany. Kina moa zany ny nanany ministra raha ohatra ka tsy hanao sekoly izy na inona ny nanany be ny tanàna raha tsy hanao sekoly izy zay ny no asany. Fa fanamaritana le izy hoe tena fitsinjaram-pahefana hoe afaka nantanteraka le etaeta le olona teny fotolera ny tompon'andraikitra rehetrarehetra na olobotely io na olobokity. Nambaran'ireo mpanatrika nandritra ny fanamelabelan-kevitra Omaly ihany koa fa mikatso ny firenena sy ny fiainam-bahoaka ankehitriny. Ny distrika Andramasina izay manana vilaran-tany maro entina mamokatra
saingy tsy misy ny tohana raha tsy ihany koa ny lalana amoana ireo vokatra ireo. Resy lahatra izy ireo fa ny fampandrosoana miainga avy ny fotony no ahafahana mampandroso ny firenena iray manontolo. Fa ny fanontaniana fotsiny izay apetraka aminareo anatin'ny indrindra fa kandida ianao dia hoe efa misy tetikasa na hoe plan mazava ve hoentina anatsarana an'io fampianarana io. Tsy teorika fotsiny no fa mila tena hoe petrapetraka tsara, pratika tsara zany, azo tanterana tsara mba hatratrarana izay hoe fanarenana izay lavaka efa mankitsikitsika be eo amin'ny resaka niveau d'instruction na hoe hahazo fahalalana mponina malagasy zany ao anatin'ny fotoana aingana. Sakafo mbola tsy mahaleo tenitsika dia retirety ihany koa izay resaka tao. Zany hoe raha mbola tsy mahavita tena ara-tsakafo amin'izay sakafo fotsika ilain'ny mponina eto Madagasikara zany tsika dia izay vola tonga rehetrarehetra dia lany fividianana sakafo daholo. Raha mipetraka araka ny tokony izy ny fitsinjaram-pahefana mandroso ny sehatra rehetra ho ny kandida ho filoham-pirenena hajo Andriananarivelo hatrany. Fa raha ity fampianarana io no tsy miova dia tsy lasa tsy androso Madagasikara. Zany hoe mahatonga antsika tsy nandroso hatramin'izay tsy fantatra akory tena lahara-pahamena. Aminay tena lahara-pahamena mampianazay tena natako lalao tanadroso mihitsy hoe menaro satria iala ny lakilian'ny fiainana ny fampifandraisena ny fiainana. Mahafinaritra mahita zavatra tsara fa mahasoa aloha vao mahafinaritra. Raha mandeha Madagasikara ny arinany ka ataontsika goudron miala eto ambony azy ary mandra-patonga ny Antananarivo dia avantsika autoroute rehefa aveo tsolaka zany. Fandroana koa atao izay voany dia vokatra aty ambony andana mba hampiakatra ny fiainan'ny olona satria izay aloha izao no maika. Fa rehefa mitombo ny arena ao anatin'ny tokantrano tsirairay ihany dia ny manan-karena ho avy Madagasikara vita daholo ny nofinofo rehetrarehetra. Dia izay ny mila tsy maintsy atao satria tsy maintsy mifameno ny famelona ny saina sy ny kibo fa tsy hoe lasa foko fotsiny nefa tsy misy saina na nefa milaza manan-tsaina nefa ny kibo nona dia le fahasahina sy ilay ataoko hoe le fahaizana ara-tsaina re ampiasaina ny amin'ny zavatra fa rehefa aveo rehefa nona ny kibo dia zaka tsy afaka mifampisaraka ireo. Fa izay ny ilanany hoe mila paikady mipetraka hoe tena misy paikady amin'io resaka fampianarana io. Araka lazaiko teo tsy maintsy miditra ampianarana ny zanaka malagasy. Tokony priorité zany ary tokony ireo valorisena faran'izay aingana ny asan'ny mpampianatra na dia fanagazana fototra ka ilay fampianarana ambony satria reo no mitondra firenena na pitso. Miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao noho ny olana maro samihafa sy ny fisonotry ny vidim-piainana. Foto-kevitra hijoroany ny antoko malagasy miara-miainga tarihin'ny filoha ajo Andriananarivelo ny fametrana ny fitsinjaram-pahefana ahafahana mamaha ireo olana ireo. Ilaina fahasahina ny fametrahana izany ary tsy azo odovirina ihany koa raha ny fanazavana hatrany raha tiany ny ampandroso ity firenena ity sy hametraka lova tsara ho an'ny tanjanaka. Tsy azo ekena intsony ny firotsaham-pifidiana ho an'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny volana novambra ho avy izao noho ny tsy fananany intsony izy ho pirenena malagasy hoy ny kandida ho filoham-pirenena azo Andriananarivelo hoentitra ny antoko amin'ny fanaraha-maso izany indrindra ny mpitsara izay hosahana soni ny certificat de nationalité malagasy ho an'ny Andry Rajoelina manoloana ny fivoahan'ny marina rehetra amin'izao fotoana izao. Tantandalana i Madagasikara ka tokony ny lalàna no arahana raha ny fanazavana. Tsy tokony angina velively na tsy ho resahina intsony amin'izao fotoana izao ireo volana tsy hataperana ny fotoam-piasan'ny filoha Andry Rajoelina ny momba ny fizakany izy ho pirenena frantsay ny finiavany naka izany izy ho pirenena vahiny izany tamin'ny fotoana na filoha azy. Toa ezahana tsy resahana firy izany tatoato mba ahafahany mahazo mirotsaka indray ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny volana novambra ho avy izao. Lamafisy ny kandida ho filoham-pirenena sady filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga hajo Andriananarivelo fa mazava ny voalazany lalàna momba ny code de la nationalité fa tsy afaka ilatsaka intsony ny filoha ankehitriny amin'ny fifidianana amin'ity taona ity raha ny nambarany nandritra ny fivorihana narahana ady hevitra tao amin'ny commune Ambohimiadana. Androany
dia namitaka izy ary isoranay n'Andriamanitra ao ambony mihitsy miala melozy eny nafatarana any fa raha mbola fantatray any tamin'ny 2024 tsy nanoana azy zany zay tsy nanoana azy zany la milaza marina taminay izy ary aminay zany androany tsy afaka milatsaka zany izy satria vazaha zany asana filopireneny zany ane ny asa ambony indrindra eto amin'ny tany sy fireneny ty dia moa tsy mitsy miavonao zay 20 cm na hoe ampitovrinao amin'ny aky tsy azo reny nakapanao baolina panao basket sy rehetra rehetra resaka basket sy baolina na teo atao ety raha rahampirenena ainy rehetra vahoaka telopolo tapitrisa rehetra ngeny mampelantananao tsy ekeny zany ary tsy tokony anaiky an'izany isy asa raha tsika sary inona moa zany nangatahantsika faleovatena tamin'ny 1970 raha ohatra ny filohampanjakana antsika rehefa nilany filohampanjakana dia angataka zom-pirenena firenena nanjanaka antsika kina nandaniana fotoana nakafaleovatena tonao nijanona vazaha teo daholo tsika menaka azy tsy mety ane zany ary tokony isaiteny an'izany tsika ho entitra amin'ny fanaraha-maso ny firotsakofidiny ny antoko raha ny fanazavany hatrany indrindra fa ny fanaraha-maso izay ho mpitsara ho sahy anao soni ny certificat de nationalité malagasy ho an'ny Andry Rajoelina izay isan'ireo antota-taratasy tsy maintsy ilaina amin'ny fahafahana mirotsaka ho fidina filoham-pirenena. Misy mantsy miteniteny hoe lalàna efa diso zany fa ihany tsy mampandroso antsika. Izay mihitsy tsy mampandroso antsika le manafina nationalité zay tsy mampandroso antsika mazavady am'resaka. Fa moa dia Thomas tsika eto fampanoe zany kagasy nefa le ambadika ary vazaha manompo vazaha tena tsy ekeny eo tsy ekeny lalàna tsy maintsy ampiarina fotoana fotsy isa dia zay dia anatin'ny fakomanina amintsika ny nanao fanambarana iny ny zay dia anara-maso zao amin'ny toko malagasy miaranay iza mpitsara malagasy sahanao sonia no certificat nationalité hoe mbola malagasy ny anfidirina Rajoelina fa dia ho tsarainy tanàna eo koa izy sy mitanànany tsy ekeny eo tsy ekena ary tsy ekena mihitsy tsy tokony hangina manoloana ity toejava-misy ity ny olom-pirenena rehetra fa tokony ho sarom-piaro amin'ny fandrianam-pirenena malagasy ary tokony ho resaka tsy vita ihany koa io tsy azo ampanginina fotsiny amin'izao raha tsy misy fepetrana sazy miatra amin'ny fananany filoha io zo-pirenena vahiny io. Manodidina izay hatrany dia mangataka ny HCC amoaka ny didy mahakasika ny fizakan'ny filoha Rajoelina ny zo-pirenena frantsay mialoha ny fiafaran'ny fametrahana taratasy filatsaham-kovidina ny eo anivony antoko politika madio mazava ny voalaza ny lalàna momba io ka tsy tokony hivaona ny fanapa-kevitry ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha ny fanazavana fanadihadiana. Iray volana eo sisa tokony hametra-pialana ny filoham-pirenasa raha ho isan'ny ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny tenany tsy tokony ho isan'ny kandida nefa ny filoha Rajoelina araka ny voarakitry ny lalàna momba ny fizakan'ny zo-pirenena frantsay. Mbola manjavizavo ny fanapa-kevitry ny HCC momba ireo fitoriana mahakasika ity raharaha ity ho ireo atoko politika. Afaka iray volana katroka eo dia migadona ilay fotoana izay andrasany maro ny fotoana tokony hametrahan'ny filoham-pirenena fialana raha toka kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy io izy. Hatreto aloha zany dia somary mbola maizimaizina ihany ny hevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mahakasika an'ilay fitoriana izay napetraky ny taty anivon'ny fanoherana zany mahakasika ny fizakana zo-pirenena frantsay ananan'ny filoham-pirenena malagasy ankehitriny. Efa somary hitantsika teny ihany ny faneho-kevitra maro lafy na ny avy aty amin'ny fanoherana na ny avy eo amin'ny fitondram-panjakana indrindra fa ny avy eo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa mbola tsy misy tena fanazavana tena hoe mitombina tsara zany mahakasika an'izay fepetra tokony ho raisina amin'ny filatsaham-kovidina ny filoham-pirenena perinasa ankehitriny raha toa izy ka ho kandida amin'ny fifidianana ho avy io satria efa fantatritsika fa izay tato amin'ny antoko politika madio zao dia nangataka an'ilay déchéance iny satria raha araka ny lalam-panorenana zany dia tsy manana filoham-pirenena isika satria filoham-pirenena tsy mizaka ny zo-pirenena malagasy no mitondra amin'izao fotoana izao. Tokony hivoaka mialohan'ny fiafaran'ny fametrahana taratasy filatsaham-kovidina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny didy mahakasika ny fizakan'ny filoha Rajoelina zo-pirenena frantsay ho ny antoko politika madio raha manara-dalàna ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Misy ny faneho-kevitra navoaka ny filohan'ny HCC hoe hivoaka mialohan'ny fifidianana ho izy ny didim-pitsarana mahakasika an'izay ka
mialohan'ilay fifidianana nefa dia efa misy ny fametrahana an'ireo taratasy ny filatsahako-vidiana, misy ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy hoe ilatsako-vidiana ilay candidat anankiray, ka irina raha mba mialohan'izay fotoana rehetra izay ny ivoahan'ilay didim-pitsarana mba ahafahany be sy ny maro mahafantatra hoe ao anatina kilalao madio sy mangarahara ary mazava zany izao ny fifaninanana fa tsy sanatria izany kilalao akory, fifaninanana ilatsaka an'izay filoham-pirenena izay satria mialohany ametrahany ny antota taratasy zany dia tokony mazava ny momba an'izay satria efa fantatsika fa tamin'ny 2024 dia efa remis en cause ilay candidature hoe tsy nanaraka ny fepetrarehetra ny takina, ka raha sanatrian'izany miverina indray zany izay fahadisoana izay raha sanatria misy ny fahadisoana dia lasa miteraka tsy fahatokisana ny fitsarana eo an'ireo candidat hafa izay mpifaninana ilay izy. Andrasana araka izany fanapa-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mahakasika ity raharaha ity. Fanapa-kevitra izay ankinan'ny fahatokisan'ny vahoaka. Raha fipitsarana mijoro amin'ny mahitsy sy marina avy eto Madagasikara, saritsary ny manaiky ny tsindry ataon'ny mpitondra. Niakatra sy visan-jato ny tany fametrahambola na ny taux de facilité de dépôt eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara ary niakatra araka amby 10 isan-jato ihany koa ny tany fampindramam-bola raha ny fanapa-kevitry ny komity ny vola teo anivon'ny banky foibe tamin'ny fahavalon'ny volana aogositra lasa teo. Fanapa-kevitra izay nambaran'ireo mpahay toe-karena ho vonjy tavanandro ary tsy mampiova firy ny ari-karena eto amintsika. Fitino Kolo. Isan'ireo fitaovana ampiasain'ny banky foiben'ny Madagasikara ahafahany mameny vidim-piainana ny fampiakarana ny tany findramam-bola sy ny tany fametrahambola eny anivon'ny banky foibe. Nampiankarana ho 9 isan-jato ny tany fametrahambola na ny taux de facilité de dépôt raha toka 8.10 isan-jato ny fiakarana izany tamin'ny fanapa-kevitra farany tamin'ny volana Mey lasa teo. Niakatra ho 10 isan-jato ihany koa ny tany fampindramam-bola na ny taux de facilité de prix marginal raha toka 10.10 isan-jato izany tamin'ny fahasivy volana Mey hatrany. Raha nambaran'ny mpahay toe-karena tsy ampy ary tsy ahafahana mameny fiakarany vidim-piainana ity fanapa-kevitry ny banky foibe ity noho ny ari-karena eto Madagasikara efa latsaka ankaterena. Tsika zao raha manaraka tsika zany zao an'le fivoaran'ny ana zany tsika zao ny fahasoana tsara zany no tsika zany tsy mitsahatra mitombo zany l'izy zany zao. Ary nidra zany tamin'ny taona ity zany izy dia raha tany fandehoana izy ohatra hoe latsaky ny 10 isan-jato zao izy zany zao efa 11,8% amin'ny mois de mai zany 2023 araka ny données zany me banque centrale io. Zany hoe tsy mitsahatra mitombo zany l'izy nefa zany ny banque centrale zany efa imbetsaka ihany koa no nanao zany intervention au niveau zany le tsona hoe taux directeur reo mba ahafahana mifiaina l'izy nefa zany l'izy ohatrany tsy tana ihany zany l'izy na dia efa tsara marina ohatra zany zao le hoe taux de facilité de prix marginal zany zao ohatra io zany le hoe taux zany famparaman'ny banque vola zany anty amin'ny banque tsotra zany le banque commerciale io ne tamin'ny 2019 io ka teo amin'ny 5% teo mahery kely. Zao izy zany zao efa 11% zany hoe efa avoroeny zany l'izy. Zany hoe efa tsy nitsatra zany ny banque foibe zany nanao intervention sur le marché monétaire zany nefa zany ohatrany hoe tsy mampiotsina zany l'izy. Tsy mampiotsina zany l'izy zany an'ilay inflation. De satria nahoana antony satria zany ny antony dia tsotra hoe zay zany marika hoe zany misy zany olana zany resaka toe-karena Madagasikara zany. Indra zany fampandrosoana zany fampiakarana ny ari-karena. Dia raha mijery tokoa tsika zany ohatra zany zao ohatra hoe statistika zany amin'ny resaka ari-karena ohatra dia tsatsika hoe ambany zany l'izy ambany dia ambany satria 4% le izy tamin'ny heritaony. Dia amin'ity koa zany mety hoe 4% kely dia kely zany zavatra. Ny fampiakarana ny tany famokarana anatiny sy ny fanosehana ny vahoaka amokatra, ny fanalalana ireo mpandraharaha no ahafahana mampifandanja ny tolotra sy ny tinady eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Ny mpitondra ankehitriny izay tsy manana politika mazavatra any am-boalohany antony mahapotika ny toe-karena vonjy tavanandro hatrany ireo fanapa-kevitra noraisina raha ny fanazavana fa tsy nanarina ny toe-karena. Le fomba ray ity zany ampiarin'ny banque centrale zany dia mety hoe mampihena azy anatin'ny fotoana fohy fotsiny fa tsy ity zany tsy afaka zany ity zany manitsy an'le hoe zany hoe problème structurel an'l'économie zany zavatra zany tsika zany mila manao latsona hoe réforme zany structurel rehefa avy eo zany hoe le famokarana mihitsy zany tsy ampy dia rehefa tsy ampy zany le vokatra rehefa zany misy ny tinady dia mazava ho azy zany miakatra zany le vidim-piainana ny dikan'izay mihetsika mafy zany ny fanjakana anao relance économique zany hoe aprisika zany ny olona anao
investissement satria rehefa ohatra zany ka misy zany ny famokarana bebe kokoa de efa misy zany ny asa zany forona bebe kokoa de mazava ho azy zany a fandanja am'izay fotoana zay zany le hoe tolotra sy ny tinady antsika moa zany efa potika loatra moa zany l'économie raha ny hoe tena hoe tsy nisy mihitsy zany politika anzava teto hatram'izay hoentina zany ampandehanana le toe-karena misy ny tentsika hoe misy hoe PEM zany fa za tsy mbola nahitany le PEM mandraky androany tsika zany am'gérer urgence satria tsy manana plana zany mazava zany anatin'izay 10 taona lasa zay dia zao zany vokatry zany zavatra zao rehefa tsisy le plana zany de tsy miendeha ny toe-karena de mazava ho azy tsy ampy ny tolotra raha iverenana efa fandroany izao ny nampiakatra ny tany fametraham-bola sy ny tany fampindramam-bola azahoana zanany ny eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara tamin'ity taona ity mazava ny nambarany pahy toe-karena manaprofo izao fanapahan-kevitra izao fa latsaka ankaterena ny sehatra ny toe-karena izao fanapahan-kevitra ankamiana izao izay ahina ny mba indray ny orinasa madinika sy salantsalany foiezaka hatrany ny fanapahan-kevitra raisy ny mpitondra ho hatrany ny faneho-kevitra ny pahy toe-karena ity ary ahina iamafy noho ny ankehitriny ny fidangan'ny vidim-pianana afaka volana vitsy vahaolana ny fisarihana ireo mpampiasa vola malagasy sy vahiny isehatra eto Madagasikara ahafahana mampitombo ny tany famokarana saingy raha ny fepetra sy ny zava-misy hitan'ny mpandraraha ankehitriny tsy mampiresika velively ny mpandraraha. Iverenantsika ny mikasika ny fividianana dia andrananjara anatin'ny kitapo-mbola iraisana amin'ny fanatanterahana ny fividianana eto Madagasikara na ny basket fond ihany koa ny fanjakana Amerikana teto-bola mitetana $9 no natolotry ny masoivony miasa sy monina eto Madagasikara androany izay mitsinjara amin'ireo firaisampirenena sy ny seny. Tety bola mitentina $9 no natolotry ny fanjakana Amerikana anatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara. Ny $10 amin'izany no atokana ho an'ny tahirim-bola iraisana ho an'ny fifidianana ny basket fond izay arindran'ny PNUD. Ny $4 ho an'ny firaisamonim-pirenena ahafahana manabe ireo olom-pirenena handray anjara amin'ny fifidianana. On va tester ma mémoire. Donc tout d'abord concernant le basket fund et les contributions. Voalohany indrindra raha mikasika ny basket fond sy ireo fandraisana anjara voaray hatreto maro ireo fanambarana ofisialy voarainy isany amin'izany ny vondrona Europeanina, Frantsay, Allemagne ary ny États-Unis androany. Mbola maro ihany koa ireo fifampiresana mandeha ankehitriny sy mpiara-miombona antoka hafa. Marihako fa tamin'ny 17 jona lasa teo izany hoe 10 herinandro monja no nisokatra ny basket fond. Mbola anatiny fiantsona amin'ny fandraisana anjara tanteraka isika araka izany ahafahana manantanteraka ny fifidianana eto Madagasikara. Ny basket fond dia tsy mbola mamaly tanteraka ireo filana rehetra amin'ny zotra-pifidianana. Nisy ihany koa ireo mpiara-miombona antoka izay manome fanampiana mivantana toy i Japon izay nanome fiara sy moto ho an'ny CENI. En direct à la CENI comme par exemple le Japon qui a contribué à des véhicules et des motos. Hatreto tsy mbola ampy ireo teti-bola anatanterahana ireo fifidianana mifanesy eto amin'ny firenena raha ny eo ampelatanan'ny CENI amin'izao fotoana. Tsy maintsy fanampiana ara-bola izay andrasana amin'ny fanjakana no amenona ny teti-bola. Ny tahirim-bola iraisana amin'ny basket fond izay mameno amin'ny ampahan'ny filana ara-bola. En ce qui concerne raha mikasika ny fahatratrarana ny tanjona amin'ireo teti-bola mariny antony fa ny basket fond dia fanomezana tosika maharitra aman-taonany maro izay tsy voafetra amin'ny fifidianana filoham-pirenena fa tonga hatrany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy fifidianana ben'ny tanàna izany hoe hatrany amin'ny desambra 2022 ny tetika sa basket fond eto Madagasikara. Teti-bola ahafahana manatanteraka ireo fifidianana maro mifanesy ireo araka izany io teti-bola tetiavina amin'izany ho tratrantsika ve ny tanjona amin'ny teti-bola ilaina ireo. Mbola ny fotoana no ahafahana mamaritra izany ilaina fantatra ihany koa nefa fa tsy maintsy hiantso ny fitondram-panjakana ihany isika ahafahana mameno ireo banka raha tena tsy ampy ny ampelatanana ahafahana manatanteraka ny fifidianana madio sy mangarahara. Visible, transparente. No antitranteran'ny PNUD izay mandrindra ny tahirim-bola iraisana sy ny masoivo Amerikana androany ny tokony isian'ny fifampiresahana na ny dialogue politique ahafahana mametraka ny fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny tany sy ny firenena. Voapirofo androany fa manakatombadravarana tsy manam-piniavana hiasa ao anatin'ny mangarara ny anivony voamera maloatena misana ny fividianana raha nampanatena fa hodinena mandritry ny fivorian'ireo mpiromaharitra androany ny fahafahany antoko politika amin'jery ny registre national ny mpisy fividianana no lazaina indray fa efa ao anaty ny tranokala ny CENI izany ary ao izay lina no mijery.
tsy manaiky ny fangatany antoko politika ny teo anivon'ny seni mba ahafahana mijery sy manara-maso ny registre national ny lesbifitianana. Kogamba fa malalaka kosa ny fizerenany liste ny seni efa mivoaka any amin'ny site web ny seni ny registre national fa tsy mahita ve nareo efa tena mivoaka any le izy voalaza ny andininy fahafolo amin'ny lalàna mifeny fifidianana nefa ny fahafahany antoko politika misitraka izany. Adidiny antoko politika izay mahatsiaro manana andraikitra amin'ny siny fifidianana madio sy mangarahara ary ekendreto amin'ny firenena no mijery izany antony nahatonga ny teo anivon'ny antoko malagasy miaramiainga nanatitra taratasy fangatana teny anivon'ny seni ny herinandro lasa teo. Tamin'ny alatsinainy no niandrasana ny valiny izany saingy ratsy ivona nanambarany teo anivon'ny seni fa ny bromaritra izay nivory androany no andinika sy hanapaka izany ka izao fikatonana sy fiasana samirery tahaka ny mahazatra azy izao no fanapa-kevitra noraisin'ny seni androany. Ny ao amin'ny tranokala izay tsy mazava ary tsy feno ihany koa ahafahana hitarafana ny mahamangarahara ny listra sy ny fikirakirana azy. Mampametra-panontaniana no mahatonga ity vaomera maleo tena misana ny fifidianana ity andray izao fanapa-kevitra izao. Fomba fiasa sy fanapa-kevitra samirery izay efa tsikatra hatrany amboalohany ary nitarika tsy fahatombanana manodidina ny fikirakirana ny fifidianana saingy izao inina toizana izao indray. Mametra-panontaniana manoloana izany ny mpanara-bavao amin'ny hoe iandry ireo mpiara-mombona antoko indray ve ny seni vao iova hevitra ka maly ny fangatany antoko politika sao efa tara loatra tahaka ny lisym-pifidianana farany teo. Matomboka ny tolona namoizana ain'olona maro tamin'ny 10 aogositra 1979 hoy ny profesora Ralson Roger izay isan'ireo mpitarika tamin'izany. Miverindala ny Madagasikara raha ny demokrasia sy ny fahalalana no jerena ho etrany ny fanehoan-keviny 23 taona aty aoriana. Onina saina. Tovermaina ny rahalatsaka nandritra ny tolona rodobe ny fahafahana na ny marché de la liberté du 10 août 1991 sur Yavelou raha ny zavamisy 23 taona aty aoriana hoy profesora Ralson Roger tamin'ny ity androany ity. Miembotra i Madagasikara raha ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra izay isan'ny matimatesana tamin'izany no jerena. Za zany mahita hoe raha miohatra amin'ny tolona natao zany dia ohatran'ny hoe veranjavona le tolona satria zany le foto-kevitra nijorona tamin'izany dia hoe isian'ny demokrasia isian'ny fifidianana malalaka sy madio isian'ny fahamarinana amin'ny zavatra atao zany rehetra zany no tokony naseho dia ny caution tamin'izany ambany dia ambany mihitsy mba hahafahan'ny olona manana foto-kevitra sy vinakasa hoentina edivana zany mba ho filoham-pirenena fa ny ankehitriny zany mampalelo lasa vidiana zany ny safidin'ny olona zay manambola zany dia io moa hitantsika ny caution familiara ny sasany miteny ny ray aman-dreny ny sasany tany atsimotsimo tany hoe zay tsy manana hélicoptère sy ny nama mipetra zany rehetra zany dia mampalelo fa verindalana indray zany le firenentsika dia mbola anjaka ihany indray zany ny vahiny eto amintsika. Isan'ny mpitarika nandritra ny diabe ny 10 aogositra 1970 ny profesora Ralson Roger raha ny tsy aina taony androany nambarany fa nandritra ny dia-tongotra iazo ny lapam-panjakana ny Yavelou tamin'ny fotoan'io nilaza itompoky larazana masy izay be nitarana tamin'izany fa tsy tokony ho tohizana ny dia fa misy mikasa anankirotana sy andoto ny tolona. Tsy nahatana ny vahoaka nefa izany ary raha nitsikaritra nisy andian'olona eo amin'ny 10 eo namaky ny barazy teo akadimbahoaka nanoho ny diabe ny mpitolona niazo ny Yavelou. Rehefa tonga teo dia alohan'ny Yavelou dia sakana miaramila zay fa hoe solotena anareo alefano izy miresaka dia ny tenako moa voatendry sy tokolao ny rezavin-dramiandra dia niresaka tamin'ny filoham-pirenena zay dia hoe iza ozy ny solotena anareo avy atao amiketo zay hoe professeur Azafy, pasteur Andriamanzato ary général Rakotarson na Voaibe. Tonga dia lava moa pasteur sy Voaibe fa i professeur ny kely. Dia rehefa nitondra ny verina zay nanao tatitra dia nisy hélicoptère nivoaka vao Yavelou dia nisy nitifitra hélicoptère io tamin'le olona niaraka taminay tsy tenenreto moa fa maty le olona. Dia miverina ny hélicoptère zay général Ravelonarivo ika no nitondra an'izy io tamin'izany dia rehefa miverina indray iny avy eo nanao tatitra tany angamba miverina ny hélicoptère dia
nisy dia nandatsaka grenady dia professeur moa vola ratra dia amin'io fotoana io a nisy namaky tampoka zay niary teo le olona le 50 mahery ihany namaky andao dia voaka amin'izay nitary avolohany tondra pilotra be deabe dia namana basika io miaramila dia teo amin'izay zay no hoe ahoany dia le nilatsaka eny moa le grenady dia miparitaka dôly dia tifotra amin'izay ny tany zay no fandehan'le izy teny fa le antokon'olon'ireo zany hitany hoe tena nakorotana an'le satria lamina ihany le fanakalozan-kevitra fa reo andian'olon'ireo zany a tena tsy fantatra mihitsy tsy fantatra mihitsy reo hoe taiza satria dia le cadeboka izy nanapoaka an'le bare dia taritiny olo dia hoe tsy tampoka teo ry zareo dia indray izy mipotra indray izy tatya indray izy mampotra dia aveo tsy hita tampoka andreo dia arzay mino ary fa namany ihany le nitifitra an'le hélicoptère teo. Nisy ny olona tsy hita popoka, maro ny naratra sy maty tamin'ity tia be ity raha nambarany hatrany saingy tsy fantatra mazava mandrakandroany ny tarehimarika. Miverin-dalana i Madagasikara 23 taona aty aoriana, mbola ady mafy ny fametrana ny demokrasia ary ampiasain'ny mpitondra hoery famoretana fanampenam-bava ny mpitandro ny filaminana. Tsy mahay maka lesona sa tsy mahay ny tantara ny mpitondra ho iatrany ny profesora Ralson Roger amin'izao fa 23 taona ny rodobe ny fahaleovantena tamin'ny 10 aogositra 2020 izao. Nisongadina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny fanalefahana ny dingana ara-panjakana arahana amin'ny fanaovana tolobidy amin'ny tsenan'asa-panjakana sy ny famoahana avy ao amin'ny fahatseranana ireo fitaovana ilain'ny CENI amin'ny fividianana filoham-pirenena. Sehatra telo no voakasika izany. Ny fitaterana sy iraka ataon'ireo mpikatroka eo anivon'ny CENI, ny fanontana ireo imprimé sensible ary ny vata fandatsaham-bato. Ankoatra izay, ny aiky ny fitondram-panjakana fa mbola olana goavana ho an'i Madagasikara ny fisian'ny jono tsy ara-dalàna. Antony nakatoavan'ny filan-kevitry ny minisitra ny fifanarahanm-piara-miasa amina fikambanana iraisam-pirenena ny Berger de la Mer anamafisana ny fanaraha-maso ny faridranomasina. Sent vetivety ao anaty dokam-barotra fohy aorian'izay miverina ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Tombola Somaro 10e édition Paris mazahoa fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be tsotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaro espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandesa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisaliana isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé anosy be mandeha festival Somaro karakory Paris. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, 17 amby 3 sy 2 arivo. Tena mbola hafa ihany ny fiara vita loko tsara, miverina ny hatsarany ary vao maika amin'ny bikery. Elmondes, kalitao égyptienne manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Loko mangirana sady mateza. Mahazaka ny fiovan'ny toetrandro. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao eny mpivarotra rehetra mahazatra anao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation.
Parcours études en France. Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Réussis ta rentrée avec BIC. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Big Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec BIC! Tavaverina somatsara ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tomboky lasy tomboky vavy ary manasanao hatrany hianaraka izany hatramin'ny farany mahakasika ny lalon'nosy avy hatrany dia miariary ny petatoko sy ny tandra-miditra ka amin'ny foto-drafitrasa andraisana ny lalon'nosy eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety androany ratsy ny lalana maloto ny tanàna memenina ireo filohana fédération sy atleta manoloana ny fandraisana azy ireo. Christian Dimby. Tapitra androany fempotoana mena ireo filohan'ny fédérasiona misy 20 izay nanao sinina andritra ny fivoriana maika nataon'izy ireo ny 7 aogositra lasa teo. Niezaka ny antso azy ireo androany mpanao gazety saingy nandany tsy resaka ny akamarony noho ny tsindry sy endrika fanampenam-bava ataony eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Maro tamin'ireo fitakiana sy olana no tsy mbola voavara ny angom-baovao natao fa ny fampanantenana ny betsaka aloha hatreto izay iandrasana ny fanatanterana azy anatin'ny fotoana fohy. Ny akamarony ireo filohan'ny fédérasiona izay tsy te ho pirapetsapetsa amin'izay mety ho endrika tsy fetezana mandritra ity lalaon'nosy ity noho izany analabaranka ny taranja tsiraray sy ny firenena iray manontolo. Fa ihany koa animba ny atleta malagasy tsy aivina 3 andro lasa zay no namoaka taratasy ireo filohan'ny fédérasiona fa tsy misy mandeha amin'ny laon'ny fikarakarana amin'ny fandraisana amin'ity lalaon'nosy ity. Mialandaharana ny akamarony ireo mpilalao izay hiatrika ny lalao isan'izany ny atleta anatin'ny talanja siklisma na ny azakazaka bisikileta araka ny fanambarana hatrany. Anton'izany io tsy fahatombanana amin'ny fikarakarana io manomboka amin'ny lafiny ara-tsakafo eo ihany koa ny fampiantranona efa misy mitsy azy ireo mpilalao ny verenanody noho izany hoy ny fédérasiona ny siklisma. Tsy ambara ny foto-drafitrasa izay toa ankamena nefa lalao iraisam-pirenena no resaka dranga izay nahatonga ny olom-pirenena hiay amin'ny fizotry nyity lalaon'nosy ity. Ny foto-drafitrasa amin'izao aloha tena tsy tomombana satria ny loto aloha voalohany indrindra hitako tena manala baraka amin'ny Madagasikara izany satria vahiny no mahaveo satria ile lalana ao anatiny loto etsy an-daniny izay aloha tsy hitako afa-tsy izay. Eo amin'ilay ohatra zao hoe fanomanana le aty amin'ny sisiny ohatra zao madiovina ny tanàna ohatra hoe misy vahiny ho avy dia mba diodiovina ny tanàna. Tanànatsika maloto be ny arabe gokagoka dia na le vahiny andalo amin'ny aringe anahirana be zao hoe Madagasikara. Io hitako hoe fatombanana tsy mety amin'ilay ohatra ny anahirana ihany satria tsika zao malaza ratsy. Dia ho alaza ratsy koa tsika any amin'ny sisiny ihany hoe Madagasikara zao indray lalaon'nosy efa amin'ny tanàna ohatra zao dia lasa ohatr'izay le izy. Raha ny tokony ho izy zany raha handray vahiny tsika ka raha zao ny tanàna aleo tsy mandray vahiny mamenatra manala baraka fa satria lasa fisehoana le satria ao anatin'ny vanim-potoana fifidianana dia hoe ay aleo mba handray vahiny handray jeu des îles nefa le foto-drafitrasa andraisanao an'le izy ary zéro zay le izy zavatra hitan'ny olona zany modin'ny olona tsy mitenenenareo ao e. Andrasana araka izany izay iseho afaka tapabolana isokafan'ny lalaon'nosy amin'ny fomba ofisialy. Makasika izay hatrany dia mandangy ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena raha milaza fa 20 isanjato amin'ny fanomanana rehetra amin'ny fandraisana ny lalaon'nosy no vita amin'izao hoy ny professeur Ralson Roger ny tenany izay isany nanaraka akaiky ireo lalaon'nosy roa teo aloha ny raisin'ny Madagasikara mampanana ny zava-misy amin'izao 20 andro alohan'ny fanokafana ofisialy izao fanampanazavana. Za mahita fa tena tahorana le izy satria be dia be tokoa le fitarainana misy fédération maro nanao soniny laza hoe tena tsy ara-dalàna mihitsy le izy. Ny zavatra misy koa mantsy dia hoe ohatrany hoe tenenina zany le hôtely andrain'le mpifaninana nefa avy eo rehefa vita le izy mety tsy voaloatra n'ireny mpanao lalana tsy voaloha ireny ny volany sy
sy ny tatitra solika tsy voalotony dia natonga andrara tonga dia napakevitra hoe zay tsy hanohy intsony fa maty antoka eto zay. Dia tena moa mampanao fanatanjahantena tenako mpanao baolina kitra foana hatramina hitako tsara ny fanomanana rehetrareny fa tena makivy le izy ary sa ihany zareo aloha manome fampanantenana olona hoe ho tanteraka sy andeha tsara io. Za tsy mino an'izany mandainga ny ministra raha miteny an'izany ary zay le tena ratsy mihitsy atao amin'ity firenentsika ity. Taiza moa minisy koa hatramin'izay izy nefa tsy teto e. Mandeha tany ivelan'ny tany izy rehefa tsy tao amin'ny tetezam-bita intsony ka tsy tokony izy mihitsy zany ny teny hoe valo amby sivy mandainga zany ka za tsy d'accord amin'izany mihitsy fa tsy zany mihitsy io. Raha misy dia misy any amin'ny 3 isan-jato any na 7 isan-jato ny fahavononana fa tapo-maso fotsiny aloha na ny arabe ary loka daholo mbola tsy voatapona, ny fako tsy voaroka nefa andalo amin'ireny daholo ny vahiny rehetra. Afabaraka ny firenena fa tsy nareo anie nafabaraka e, nareo mandalo nareo fa ny vahoaka malagasy ny afabaraka ary firenena manontolo ka tsy ekena kosa zany zay tsy manaiky an'izany mihitsy zay fa tsy mahomby io ary tena tahorana mihitsy ny vokatra io ary mety tsy avo malagasy ary ny atahorana sanatria any farany tsika loza amina tambo mihitsy angamba dia afabaraka tsika ka io moa tsarain'ny vahoaka eo ihany izy fa hitatsika fa aloha andeha dia hitatsika hoe zany vava minisitra. Lafy vaovao fahatanteraka dia isan'ireo nisitraka ny tsena fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary avy amin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny tao amin'ny komina Alakamisy ny Fianararivo androany. Hetsika izay natao hanalana ny fahasahiranan'ny mponina raha nambara ny tompona andraikitra indrindra amin'izao fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izao. Fitsiny Kolona. Sahirana eo amin'ny lafiny sosialy ny ankamaroan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra indrindra amin'izao vanim-potoana fanomanana ny fidirana mpianatra izao. Manoloana izany indrindra no nahatonga ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga anohy ny hetsika efa fanao isan-taona ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Araka izany, tontosa teny amin'ny komina Alakamisy ny Fianararivo ny hetsika ary nahatsiaro ho afa-pahasahiranana ireo ray aman-dreny. Tena mora aloha e, mitsinjony bahoaka, mitsinjony sahirana dia mahazo tombony raha hoan'ny mampianatra zanaka maromaro dia mahafapo le prix mahafapo. Ie mbola verina fa miankina ny am-pelantanana ihany no verana azy kelikely efa mbola verina hoe varotra dia vazo. Maro amin'ireo ray aman-dreny no maniry ny hitohizany hetsika tahaka izao izay nambara ny tompony andraikitra eo anivon'ny VMMM. Fahitana le prix zany fahitana anazy dia tena mora ny hetsika ny kahier dia fahitana fahavitrihan'ny olona tonga teto zany anio tena vitrika ny olona dia mbola mangataka izy ireo ny verenany eto amin'ity communauté raha ohatra hoe mbola misy fotoana. Miezaka hatrany fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga mitondra ny anjara birikiny hanamaivana ny fahasahiranan'ny mponina. Ito manerana ny komina maro eto Antananarivo ity hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izany fanazavana hatrany. Tanjona ao anatin'izany ny hitondrana fanampiana ho an'ireo ray aman-dreny mpianatra indrindra amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao. Fa miandrandra fampandrosoana miainga avy ny fotony amin'ny alalan'ny fitsinjaram-pahefana tena izy ireo vahoaka any amin'ny faritra tsirairay isan'ny manantena mpitondra vaovao afaka manatanteraka ny ovin'io ny mpikatroka eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga any amin'ny faritra Tsimondrefana. Bonhomme Élisée. Fitsinjaram-pahefana sy fitsinjaram-paritra tena izy no andrandray ny vahoaka amin'ireo distrika sy tanàna maro ato amin'ny faritra Tsimondrefana hametrahana ny tena fampandrosoana maharitra sy manakaiky vahoaka izay isan'ny vinna apetraky ny antoko malagasy miara-miainga. Ho anay any amin'ny distrika izay azo lazaina fa somary lavidavitra andrina ihany dia mahita zay fa ny programa nasa izay entin'ny antoko MMM zany izay mibahantoerana kokoa ao anatin'ny fitsinjaram-paritra ara-dalàna ara-drariny zany hitanay fa mety ahafahanay miaina amin'ny fiainanay any ambanivohitra any satria raha tsy voatsinjara tanteraka tsara io fahefana io zany dia lasa lay tsy mahalala akory ny tokony tianay hatao any aminay ihany no manapa-kevitra ka mandiso ny zavatra eritreretina ihany. Io fitsinjaram-paritra io zany no antenanay hampivoatra bebe kokoa zany ny harikarena ny mponina any amin'ny faritra misy anay ihany.
ho any antoko MMM ato amin'ny faritra Antsimandrefana manokana tsy diso safidy izy ireo raha nanolotra n'Andriamatoa Hajo Andriananarivelo ho kandidat filoham-pirenena noho ny fananany vina sy fanamby amin'ny fametrahana io fitsinjaram-paritra sy fitsinjaram-pahefana tena izy io ankoatra ny fahizana mitantana ananina sy traikefa izay efa nentiny nanasoavany ny antoko sy ny mpiarabelona raha ny fanazavana. Fotoana izay efa nandrasana ela satria zay zany mahita fa raha ny traikefa ananany président Hajo dia mendrika sy hahazaka tokoa izany toerana eritreretina hametrahana azy zany satria efa nandalova ny sehatra rehetra eo amin'ny rafitra izay misy eto amintsika. Raha jerena zany ny candidat rehetra manana hetaheta hilatsaka izy no hita manana fahamatorana indrindra manana fahamendrehana hitondra n'izany firenena malagasy zany. Ankoatran'izay fahamatorana anan'izay mbola manara-dalàna koa tsy manao zavatra disodiso izy fa ao anatin'ny lalàna no anatin'ny ny hetaheta ny programa ny vina rehetra ataony. Olona manam-pahaizana manam-pahalalàna vokatra ny fianarana nataony indrindra manana traikefa koa amin'ny fitondra raharaham-panjakana raharaham-pirenena. Mipetraka ny fanantenana ho an'ireo mpikatroka eo anivon'ny antoko malagasy miaramianga aty amin'ny faritra amin'ny fanatanterahana io fitsinjaram-pahefana sy fitsinjaram-paritra tena izy io amin'ny mpitondra vaovao ho avy eo raha tsy hita soritra izany tamin'ity fitondrana misy ankehitriny ity. Vaovao any amin'ny faritra izay hatrany dia ahina ny mety hikatsohan'ny fianarana eo anivon'ny Université Andrianjato Fianaratsoa raha toa ka tsy voavaly ireo fitakiana izay ataon'ny SSS mahakasika ny avary mangatsiaka sy ireo ora fanampiny izay tsy mbola nahazo mbaliny hatramin'izao. Aingo rakotin'irina Kolo Fianaratsoa. Araka ny fivorimbe izay niarahan'ireo mpampianatra mpikaroka rehetra tsy hankanavaka izay miasa eo anivon'ny Université ny Fianaratsoa ny CSS sampana Fianaratsoa ny 7 Aogositra 2024 izay fantatra fa tsy voavaly ny fitonam-panjakana atao anatin'ny feptaona nomeny izy ireo ny herinandro ndraiky amin'ny 30 Jolay lasa teo ny fitakiana rehetra izay nataon'ny CSS izay voarakitra ao anatin'ny fehi-kevitra nivoaka nandritra ny filan-kevim-pirenena izay notanterahana ny valy sy ny fahasivon'ny volana Jona 2024 lasa teo izay tsy nahitana vahaolana mahafapo maharitra na roso dia fantatra izao fa iroso amin'ny fitokonana izy ireo ka mety afara amin'ny tsy fahamaranana ny taom-pianarana 2024 raha tsy feno ireo fepetra ivoalaza ireo manao antsoava amin'ny filoham-pirenena ihany koa nefa izy ireo ny amin'ny amahana izao olana izao. Matetika verimbera zany ny fitakiana ety amin'ny anjerimanontolo ny antony moa zany dia misy zany ny fitakiny mpampianatra mpikaroka izay tsy mbola voavaly ny fitondram-panjakana teboka maromaro zany izy ao dia singaniko amin'izany ny andoavana feno zany ny ora fanampiny na hoe complémentaire zany ho an'ny mpampianatra permanent ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra zany raikitra mpiasa raikitra ety amin'ny anjerimanontolo ho an'ny taom-pianarana 2018-2019 2019-2020 ary ny 2021-2022 eo ihany koa ny fantahona ny vary mangatsiaka ny 3 degré zay fatatsika dia ihany koa ny famoahana ny degré zany 10 mba ho fampiarana feno ny lalàna larana 2021-005 zay nivoaka tamin'ny 7 Jona 2022 lasa teo. Na izany aza nefa dia misokatra trano kosa amin'ny fifampiresahana ny CSS sampana Fianaratsoa. Afaka mampianatra kosa nefa ireo mpampianatra izay mazoto ary afaka mampanao fanadinana ihany koa fa kosa tsy afaka mamoaka valim-panadinana raha tsy mivaly ny fangatana izy ireo. Zany misy fanamariana hoe tsy hamarana ny taom-pianarana io zany zao no lazaina amintsika fa miankina amin'ny mpampianatra tsirairay zany no anatanterahana azy. Ao zany hoe nampitsara avy hatrany ny fampianarana, ao ny mpitsara ny fanadinana, ao kosa ireo zay misafidy zany ny ano ihany ny fampianarany sy andefa ny fanadinana fa kosa hitavina zany ny valim-panadinana tsy hamoaka valim-panadinana. Io zany no ny fanarahany rehetra dia manao antsiavy ihany koa zany ny CSS sampana Fianaratsoa manao antsiavy amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena mba hamaha ny olana.
Tiana marina hoe tsy avy aminay mpampianatra tsy zahay mihitsy zany hoe nanatombontsoa ny amin'ny isian'ny taona fotsy dia maro koa moa zany filazana etseroa fa ny mpampianatra dia manao sorona mpianatra tsy atombo fa kosa mitaky ny zonay zany dia tiana fanamariana tsara zany no fantatry ny rehetra fa tsy tombotsoa ny mpampianatra pikaroka ny isian'ny taona fotsy. Eny anivon'ny fanjakana zany zao ny masony rehetra mahakasika ny fitohizana na tsy ny fianarana eny amin'ny anjeny manontolo mahakasika izao olana misy eo anivon'ny sesesa izao. Tsy misy intsony ny fatokisan'ny mponina ireo mpitandro ny filaminana natao hiary ny vahoaka sy ny fananany ao amin'ny fokontany anaty azo isotry amin'izao fotoana hoy nisy fokontany. Misy ihany ny manao fisafoana saingy tsy misy vokatra azo na efa fantatra aza ireo toerana mihina maro eo anivon'ny fokontany. Manao antsoava amin'ny andraisana fepetra araka ny tokony ho izy araka izany ireo mponina. Velotaraina manoloana ireo trangana tsy fandriam-pahalemana ny sesy tato anatin'ny volana vitsy ireo mponina eto Antananarivo sy ny manodidina, indrindra ao amin'ny fokontany anaty azo isotry amin'ny ireo toerana mena, vitsy ny mpitandro ny filaminana manao fisafoana. Amin'ny ankapobeny aloha zany tena hoe tsy milamina satria nanelakelan-trano rehetrarehetra eny dia manjaka mihitsy le asanjolahy rehetra maro samihafa miseho lany amin'ny andro mibedabe mihitsy zany amin'ny andro maro samihafa no fehony aty aminay ety. Amiko manokana aloha zany ny hitako tena mahatonga an'ilay tsy fandriam-pahalemana eo aloha zany voalohany indrindra ny fiakaran'ilay vidim-piainana. Tsy mahaleo ny vola miditra amin'ilay vahoaka intsony ilay vidim-piainana. Ilo tena tanàna mamay mihitsy e. Indrindra fa hoe tetezany be kiraro mpanendaka amin'ny andro atoandro tena tsy menatra mihitsy a. Moko le olona matahotra le hoe avy eo izy ety amin'ny tanàna akaikikaiky ety ihany dia matahotra le olona hoe hiditra amin'iny dia zareo mety hoe manao vengeance fa aty aloha tena tanàna mamay mihitsy e. Le izy aloha vitsy satria amin'ny arivo zareo vao mandeha nefa ny amin'ny atoandro tena misy tsy menatra mihitsy ny aminay ary amin'ny tetezany be kiraro io moa zany tena mamay be satria ny jiro koa misy mangalatra. Na misy ihany aza araka izany ireo manao ny fisafoana tsy misy ny vokatra ary manjaka ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritra mena. Vokany very ny fatokisan'ny mponina ny mpitandro ny filaminana hoy ny sefokontany anaty azo isotry antony nahatonga ireo fokontany mikasa ny anamafy ny dinam-pokon'olona. Taoriana n'ireo fitsaram-bahoaka anankiroa ny sesy dia ataony lamina tanteraka ny tanona satria nisy koa ny afisazana nerana amin'ny tanàna hoe tapao ny tongon'ireo tratra manao ratsy dia ohatry nisy nampiaran'ny vahoaka an'izay anika ohatry ny hoe lamina izay. Raha ny tena marina dia hoe tsy tsara ny fitsaram-bahoaka fa hatreto raha ny zavatra misy dia ohatry ny hoe manome vahana an'izay ny sazy miatra amin'ireo mpanao ratsy satria vetivety izy ireo dia mivoaka dia anika mampandry fahalemana kokoa zao ny fitsaram-bahoaka zany raha hoarina amin'ny zava-misy zao. Rano voalohany Flo Andry Rajoelina ny fametrahana ny fitronina sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Izao ny zava-misy ankehitriny manjaka ny tsy fandriam-pahalemana saika manerana ny nosy. Tsy mipetraka ho tandroka aron'ny vozona ny mpitandro ny filaminana. Izy ireo izay lasa hetsika amin'ny famoretana sy ny fampitahorana ireo olona sy antoko tsy mitovy firena amin'ny fitondrana ka mampametra-panontaniana ny maro ny hoe natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany sa ny fitondrana sy ny seza ny mpitandro ny filaminana eto amin'ny tsika. Tsy fandriam-pahalemana izay trano fa any amin'ny faritra Vakinankaratra kosa indray dia manjaka amin'izao fotoana izao ny vakitrano sy ny alabotry ao amin'ny fokontany Tomboarivo Antsirabe. Izany dia vokatry ny tsy fisiana asa ho an'ireo tanora sy ny fihefoana zava-mahadomelina ary ny tsy fisiana jiro manazava ireo elakelan-trano ka miteraka tsy fandriam-pahalemana raha ny fanazavana azo avy amin'ny lehibe bokotany any an-toerana. Andrinirina Randriamiarsoa, Kolo, Antsirabe. Anisan'ireo fokontany Empolo-Mahery mandrafitra ny commune Ambonivohitra Antsirabe ny fokontany eto Tomboarivo raha loharano Vaovao azo tetỳ an-toerana dia manjaka ny alabotry sy ny vakitrano matetika teto amin'ity fokontany ity. Tsy katra olona lehibe bokotany fa betsaka ireo tanora no tsy anasa ka misy amin'izy ireo no mirona makany amin'ny fifohana zava-mahadomelina sy ny filokana izay miteraka tsy fandriam-pahalemana tanteraka eto anivon'ny fokontany ary matetika aza dia saika mifanandrify amin'ny fendrasapato no anaovan'ireo jolany asa ratsiny raha ny fanazavana. Raha tena tsy milamina satria ny resaka vakitrano zany tena matety mpitranga.
Ny zavatra hita dia rehefa misy ny fiandrasam-paty dia saika mifanandrifindrify amin'izay ihany koa ny fahavakisana trano. Ny hita zany amin'izay fotoan'izay hoe misy fifandrifian-javatra amin'ilay hoe betsaka ilay mpivezivezy matetika koa moa amin'ireny fotoan'ireny zareo dia sady ao anatin'ilay fisotroana zava-mahadomelina ka mety nanisany koa mahatonga risika. Na izany zany nefa misy ihany koa zany ny zava-mitranga dia ohatrany hoe olona efa manana information momba ny firafitry le tanàna ilay izy dia zany hoe zany efa karazana efa vita planina ilay izy fa amin'izay fotoan'izay no mety hoe anatanterahany azy amin'ilay fanararaotana be mivezivezy. Ny resaka fanafiana amin'ny tapediana zany tsy dia misy loatra eto fa ny resaka izay vakitrano sy ny alabotry madinidinika izay no matetika mitranga. Na dia eo azy izay alabotry sy vakitrano izay dia maro ihany koa ireo toerana be mpanendaka eto anivon'ity fokontany ity noho ny tsy fahampenjiro manazava ireo lalankely izay ifamezivezen'ireo mponina ka anaovan'ilay be mpokotany antsoava amin'ireo tompona andraikitra ambony eto amin'ny tanàna Antsirabe. Mampiteraka tsy fandriampahalemana koa zany izay tsy fahampianazavana izay fa anisan'ny vahaolana anankiray ny fametrahana an'ilay hazavana ny elankelatry trano. Hiditra ao anatin'izay mihitsy hoe ilay toerana maizimaizina dia tena misy ny fanendahana amina faritra anankitelo angamba ny aty amin'ny faritra ambany avaratra aty amin'ny midina amin'ny Sereriny dia ny faritra Ambalavato mitsofoka makany amin'ny Simia iny dia atao amin'ny faritra Mahafaly ato ihany koa somary maizimaizina amin'ny lalamby mianatsimo iny ny couloir ao eo no matetika ny aisehoana resaka fanendahana. Somary sarotsarotra nefa ihany le fialana amin'le fitsiriana le fifohana zava-mahadomelina satria efa misy réseau be dia be ilay izy ary mety misy aza tena efa nanelakelan-trano mihitsy zalahy tsy mihenatra mainao ilay izy dia le fofona no mainao hoe misy zany dia mifanafina le olona manodidina rehefa atao ny fijerena. Dia izay no angatahana fiaramiasa amin'ny rehetra ihany koa zany ny mponina ato anatin'ny fokotany raha misy ny tranga tahaka an'ireny dia aza mihafahafa mampita any ao amin'ny mpitandro filaminana ny aty amin'ny fokotany izay efa misy any anatin'ny carnet any mipetraka any numéro ana mpitandro filaminana sy ny numéro amin'ny tompona andraikitra ato anivon'ny fokotany. Araka izany dia azo lazaina fa mianao anatin'ny tebiteby ireo mponina eto anivon'ity fokotany Tombo Arivo ity atao anatin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe indrindra fa ireo mpiasa sendratratralina. Amin'ny maresaka avy any ivelany tena mono olona maro indray ny fanafiana nataon'ny tafika rosiana tany Ukraine omaly ny tifitra misila izay nitranga tao amin'ny tanànany Zaporijia dia misy ny centrale nucléaire goavana indrindra ao Europe. Fanampanazavana entiny Rive Richard misariny France 24. Trano fianarana 3, trano fonenana 5 sy toeram-pivarotana maro no voakasiky ny tifitra misila nataon'ny tafika rosiana tao Zaporijia, tanàn-dehibe iray any atsimon'ny Ukraine omaly. Vokany, maro ireo naratra ary 3 ireo fantatra fa namoy ny ainy. Izy ireo izay ny fampitatiavana tao anatin'ireo trano sy fotodrafitra saravana nandritra ny tifitra misila. Nitondra ny teny fampinoana ny fianakavian'ny maty avy hatrany ny filoham-pirenena Ukrainiana Volodymyr Zelensky. Ny tenany izay nanamafy fa mitoy hatrany ny fanafihana ataon'ny tafika rosiana ny antoerana. Ity tanàn-dehibe ity izay any amin'ny 20 kilometatra mialan'ny centrale nucléaire goavana indrindra ao Europa izay eo ambany fifehezan'ny Rosiana nanomboka ny taondasa. I Ukraine sy Rosia izay mifampiampanga ho manantanteraka fanafihana akaiky ny centrale nucléaire io. Tezandrero tompo klasy tompo vavy masakazona rosi tamin'ity aliny alaka misy fafolo ny volana aogositra ity. Misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany mamy fotoananao amin'ny ora mitovy ho amin'ny rahampitso indray. Mandra-piona tompoko.
vous a présenté Ni Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.